tsy ambaratelo ahafahana mahazo zavatra goavana ny fahatokiana amin'ny zavatra madinika. Tenin'i Kristy mihitsy io, satria nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Rehefa mahatoky amin'ny zavatra madinika isika dia hitombo izany fahatokiana izany, hitombo tsikelikely ka ho amin'ny zavatra farany lehibe indrindra, izany fahatokiana ananantsika izany. Ny fahatokiana nasiony Elia amin'ny zavatra madinika no nanomana azy ho amin'ny zavatra vaventy. Isan'andro tamin'ny alalan'ny fanaramana nataony dia afaka nanao asa midadasika lavitra sy ambony lavitra izy. Nianatra any anompo izy ary eo am-panimpona no nianarany. Nampianatra azy hitarika olona izany toetra izany. Kanefa aoka isika hatoky fa ny fahatokiantsika amin'ny zavatra madinika dia pirofo fa azontsika atao ny isana zavatra goavana. Ireo tsy mahay mitantana zavatra madinika, ireo tsy mahay matoky amin'ny zavatra kely, dia ho sahirana hitantana zavatra lehibe ary tsy ho tonga amin'izany mihitsy aza izy. Ny olona izay mihevitra fa tsy maninona ny fomba fanatanterahana ny asa madinika dia pirofo fa tsy mendrika hitana zavatra lehibe sy toerana mendrika aja kokoa izy. Matanjaka be izany an-dalana teny izany. Ireo izay tsy afaka miandraikitra zavatra kely dia tsy ho tafiditra amin'ny fiandraiketana zavatra lehibe sy manan-danja mihitsy. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Daniela 5:7, rehefa misy an'ilay mpanjaka izay nanao fanasana tao amin'ny efitra anankiray ka nampiasa ny fitaovana masina ho any amin'ny zavatra tsy masina, dia hoy ny dikany teny, hoy ny ambaran'ny Daniela 5:7, voalanjalanja amin'izany ianao ka indro latsa-danja. Rehefa tsy mahatoky izany amin'ny zavatra kely dia latsa-danja. Izay tsy mahatoky amin'ny zavatra kely dia tsy mendrika hitantana zavatra lehibe. Tsy dia hoe miankina amin'ny talenta ananantsika loatra akory ny fahombiazana. Marina fa mila talenta, fa ny tena fahombiazana dia miankina amin'ny herim-po sy ny finiavana. Tsy ny fananana talenta kanto no mahatonga antsika hanao fanompoana azo ekena hiteraka vokatsoa. Ilaina ny talenta, tsy manambany ny mahazava-dehibe ny talenta akory, fa raha miankina amin'ny talenta fotsiny ny olona hanao asa iray dia hitady tombotsoa manokana ho an'ny tenany izy, hitady fireriana manokana ho an'ny tenany. Fa ny tena mpiasan'Andriamanitra mahatoky dia mana-talenta kanefa dia manao izany andraikitra izany amin'ny alalan'ny herim-po sy ny finiavana ho voninahitran'Andriamanitra. Ny lesona ampitaina amintsika androany, Timoty 2:5-5 manao hoe: mahazo toa manolotra ny tenanao an'Andriamanitra olona voazahatoetra, dia mpiasa tsy azo henatra, mizara tsara miteny fahamarinana. Amin'ny zavatra kely makany amin'ny zavatra be. Raha mahatoky amin'ny kely dia ho tendren'Andriamanitra ho mpanapaka ny zavatra be dia be. Marina izany eo amin'ny fomba fiasa eto an-tany. Hitantsika fa ny olona misondrotra amin'ny andraikitra sy ny toerana ambonimbony kokoa hatrany dia ny olona nahafehy izay zavatra nomena azy. Fa rehefa tsy nahafehy izay zavatra nomena azy, tsy nanao am-pitiavana, dia iny andraikitra nomena azy iny ary ho alana aminy. Ary ny efaran'ny olona izay mahatoky amin'ny zavatra kely dia omen'Andriamanitra andraikitra zavatra lehibe any amin'ny fanjakany lanitra. Teny fikasana izany, tazomy, raiso, fikiro antsika dia hivavaka isika. Saotranao zahay tompo tsara fa mananatra, mampatsiahy, manoro hevitra ary mitari-dalana anay ianao mba hatoky amin'ny zavatra madinika indrindra. Nomenao zavatra be dehibe zahay, ho eo am-pelantananay, ho tantaninay, nomenao ny talenta, nomenao ny vola, nomenao fotoana, nomenao fahaizana, nomenao zavatra maro. Ampio hery mba hatoky amin'ireny zavatra izay nomenao ireny, mba hitombo ho amin'ny zavatra goavana. Izany no sitraponao ka dia tanterao aminay izany. Amin'ny anaranao Kristy zokinay no anonako ny vavaka. Amen.